Mangataka antsika hivavaka ho an'ny fianakaviana kristianina manerana izao tontolo izao ny papa mandritra ity volana Jona ity. Hoy indrindra izy manazava sy manentana antsika ny amin'izany. Ny fianakaviana no sehatra ianarantsika miara-miaina, ny tanora miaraka amin'ny olon-dehibe. Ary raha miompona isika, ny tanora, ny zokiolona, ny olon-dehibe sy ny ankizy, na dia eo aza ny fahasamihafantsika rehetra, dia mitory ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny eo ampiainantsika isika. Mazava ho azy fa tsy misy fianakaviana tonga lafatra, misy mandrakariva ny indro kely. Tsy zava-doza akory izany. Tsy tokony hampatahotra antsika ny manao fahatosoana, ny mifanohitra amin'izany aza, fa mahasoa antsika ny lesoka mba hirosoana amin'ny tsaratsara koa hatrany. Aoka tsy ho adinointsika fa momba antsika Andriamanitra, ao amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny manodidina antsika, ao amin'ny tanàna honenantsika, dia momba antsika Andriamanitra. Miay antsika izy, mitoetra eo amintsika mandrakariva, ao amin'ny fiozongozon'ny sambokelitsika topatopany ranomasina. Rehefa miteny isika, rehefa mijaly, rehefa faly dia eo ny Tompo miara-dia amintsika, manampy antsika izy ary manitsy antsika. Ny fitiavana ao anatin'ny fianakaviana dia lalana iray manokana makany amin'ny fahamasinana ho antsika tsirairay avy. Izany no antony ny fidianako ity lohahevitra ity ho an'ny fihaonam-be maneran-tany momba ny fianakaviana amin'ity volana ity. Ndeha ary isika hivavaka ho an'ny fianakaviana kristianina maneran-tany, ho an'ny fianakaviana tsirairay avy, ho an'ny fianakaviana rehetra, mba hiainan'izy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika mivaingana, ny fitiavana tsy misy tambiny sy ny fahamasinana eo amin'ny fiainany andavanandro.